Nanolotra fanomezana ho an'ny Gsis ny vondrona filatex ny tanjon'izy ireo tao anatin'izao fanomezana fitaovana maromaro izao ny handraisan'izy ireo anjara ao anatin'ny fampiroboroboana ny fikajiana ny fampandriana eto Madagasikara sady ihany koa hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Nanolotra fitaovana maro samihafa ny Gsis Hetsivato ny vondrona filatex. Nahitana kidoro misa 3 fandriana mifanaingina misa 12, latabatra fiasana 2 narahina seza isan-karazany, imprimante 2, solotsaina 2 ary classeur roapolisa. Izany fanomezana avy amin'ny vondrona filatex ho an'ireto mpitandro ny filaminana ao anivon'ny Gsis reto. Ny marian'ny tompon'andraikitra avy amin'ny vondrona filatex nandritra ny lanonana fandorana ny fanampiana, fampandriana anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahalemana sy ho fanamafisana ny fomba fiasan'ireto zandary reto izao fitaovana izao. Ny vondrona filatex raha teo dia orinasa mandray andraikitra. Tsara fahatongavana kosa ny fanampiana hoy ny général de brigade Manjakavelo Léonard Auguste, commande ny formation spécialisée an'ny Gsis. Taloha zany tato nisy fandriana be da be fa nisy folo araky ny fahafantatsika moa zany nisy le faharavan'le toerana teto satria te toerana ty taloha lava be hatrany dia niravana le kazerina teto dia tsisy trano tsony zany tsy misy trano hipetrahan'ny miaramila tsony ato fa dia juste bureau reto dia toerana ahafahana matory zay zany sisany ato dia rehefa misy fandriana zany ato dia mbo mihatsara zany le toerana hipetrahana ahafahana miatrika miandry an'izay antso zay raha ohatra ka misy le antso dia toraka izany ihany koa moa ny fitaovana bureau io ilaina foana ary tena ilaina moa zany satria io mandrindra ny asa entina mampirindra ny asa rehetra eto amin'ny kazerina ty. Raha pitsy maraina dia roso amin'ny sarinady etsy amin'ny hôtel Carlton Etsy ireo zandary nitsongaina ao anivon'ny Gsis. Dia zay ihany koa toko lasy toko vavy no anakatonana ny fampahalalam-baovao zany tamin'ity takariva ity. Ety ampamarana ny fampahalalam-baovao nefa dia tsara ihany ny manatsidika amintsika fa ho amin'ny rapitso zoma no ivoan'ny larana vaovao ny gazety mahery ny sehatra ny fanatanjahantena moa zany no tena fantaratsika ity gazety ity dia tsy adino no mitondra izany ho amintsika mpamako amin'izay andro ny rampitso izay aza adino no manjefa ny gazety mahery ho amin'ny rampitso. Ny fampahalalam-baovao kosa dia mifarana eto ny toy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra matv dia arahantsika hatrany mametraka ny veloma mandrapitafa roa amin'ny rapitso indray veloma tompoko.